Atolotra anao ny araba omby ampirarintsoa, fitahiana sy fahasoavana no atobaky ny tompo aminao sy ny tokantranao isan'andro isan'andro, indrindraindrindra amin'izao taona vaovao izao. Misaotra anao ihany koa manaraka ny fandarina ataontsika, mankasitraka anao noho ny azo lazaina fahatokianao amin'izao fandarana izao. Nandritra ny fotoana maromaro isika dia nilona tao anatin'ny lohahevitra lehibe anankiray mahakasika ny atao hoe vavaka. Ny vavaka tamin'ny fotoanantsika teo aloha dia nijerena ny amin'ny hoe inona ny vavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra, mivavaka manana faharetana, mivavaka manana finoana, mivavaka hanehoana ny herin'i Kristy, mivavaka mba hanao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa androany ny lohahevitra ho jerentsika dia mahakasika ny amin'ny hoe ny herim-panahy amin'ny alalan'ny vavaka. Misy hery ny vavaka ary io hery ny vavaka io dia efa niporofony Jesosy Kristy fony izy tetỳ ambonin'ny tany. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Marka toko voalohany andiny fahadimy amby telopolo. Marka toko voalohany andiny dimy amby telopolo. Ary ny fomaraina alina koa izy dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany. Fahazaran'i Jesosy mihitsy io, fombany mihitsy io amin'ny maraina vao mangirana-dratsy dia ary makany an-tany foana mba hivavaka. Nahoana no vao maraina ny mivavaka? Satria eo no feno ny fandraisana n'ireo fahalalana rehetra ny ati-dohantsika. Eo zany no ati-doha ny vonona hiatrika ireo toe-javatra rehetrarehetra. Io zany le lazaina amin'ny teny frantsay hoe miala tsiny kely mbola frais ny ati-doha. Zany hoe mbola tena vonona indray. Ka ny dingana voalohany tokony atao, zay nataon'i Jesosy dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra, io no lahara-pahamehana teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Ka ny vokany dia zao, tsy nahita tsy fahombiazana na lesoka mihitsy izy teo amin'ny fanompoana, teo amin'ny fiainana, satria mahatoky mandrakariva ny fitantanan'Andriamanitra ary ny tanan'Andriamanitra zay niaraka taminy. Fantatry Kristy fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny vavaka no hanatanjahana ny herin'ny ara-panahy sy ny hery ara-batana. Dia nataony io, tokony ho tsapantsika koa zany. Lesona ho antsika ny manatanjaka ny hery ara-batana sy ny ara-tsaina, indrindra ny ara-panahintsika, dia tsy misy zavatra afa-tsy amin'ny alalan'ny vavaka. Mila mazoto mivavaka isika. Ary vao maraina vao mifoha. Misy kilalaon-tsaina ataon'ny olona hoe rehefa mifoha ianao, raha vao maraina vao mifoha dia inona no mitehitany voalohany, tongotra ankavanana sa ny tongotra ankavia? Dia lasa saina eo, inona moa ny anahy zany, ny ankavanana sa ankavia? Aiza no misy ny fandriana, ny akaiky ny rindrina sa aiza? Eo miady saina eo, kanefa ny tena marina dia zao, ny lohalika no tokony mitehitany voalohany. Inona ny dikany mandohalika? Raha manam-potoana moa ianao ahafahana mandeha any amin'ny zavaboary mitokana, mitalao ny herin'Andriamanitra amin'iny maraina iny, ataovy zany tsara, fa ho hitanao fa afa tena misy hery goavana mihitsy ampitain'Andriamanitra anao amin'iny vao maraina iny. Ka rehefa maraina ny feno ny fiarana amin'Andriamanitra, ny fo sy ny fanahy, dia azo antoka ny fandresena. Hiara-ny mifakam-panahy sy ny famelezan'ny Satana. Tahaka ny Kristy koa isika. Ary Kristy nefa dia nandresy nivavaka ho an'ny tenany izy, nivavaka ho an'ny mpianana izy, ary nivavaka ho antsika rehetra. Nankamaminy Jesosy Kristy ny mitokana tany an-tendrombohitra ary nifandray akaiky tamin'ny rainy. Nivavaka izy. Ary ny filamatra, tsy ambaratelo ny fahombiazana dia zavatra anankitelo. Miambina no ny asan'ny devoly, nandresy Jesosy rehefa nifanehitra tamin'ny Satana, nifanehitra tamin'ny devoly, ny fariseo sy ny mpanora-dalàna izay ny fofo hanenjika azy, nitady ny fomba hamadihana azy, nandresy izy, niambina zany izy. Ny faharoa dia izao, miasa, zany no mission Kristy, miasa ary manatanteraka ny mission zay nankinin'Andriamanitra taminy. Ny fahatelo farany dia izao, mivavaka. Reo zavatra anankitelo reo tena ilaintsika eo amin'ny fiainana ara-panahy. Miambina, miasa ary mivavaka. Baiko omeny Kristy antsika koa reo. Miambina, miasa ary mivavaka. Alaim-panahy isika, vavaka no tsy ambaraten'ny fandresena. Miasa mafy isika, vavaka no tsy ambaraten'ny fandresena. Miambina isika, mivavaka ihany koa no tsy ambaratelon'ny fahombiazana. Manoloana toe-javatra sarotra ny fiainantsika ankehitriny, amin'izao fotoana sarotra iainantsika, amin'izao fotoana faran'izao, mivavaka. Ahoana ny an-dalany teny vakian'androany? Ny fo maraina alina koa izy dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka. Ho any an-tany foana, tsisy inona inona afa-tsy ny fifandraisana sy ny fifantohana amin'Andriamanitra.
mivavaka amin'Andriamanitra, tsy ambaraten'ny fandresena, herim-panahy amin'ny alalan'ny vavaka any an-tany foana, ny fo maraina de mivavaka. Andeha mba hanao fanandramana isika, raha sitrakareo nisy mihitsy namana manana an'io fomba io, dia vao maraina amin'ny efatra de mifampitaona izy ao an-tokantrano ao, eo amin'ny fiarahamonina tokantrano 3, 4, 5, 6 mifampitaona de mandeha any amin'ny hazo, any amin'ny zava-maniry mivavaka ary tena misy hery ara-panahy goavana. Ataovy zany, andehitsika mba hiaraka hanao an'izany fa ho hitantsika ny herin'Andriamanitra hanampy antsika. De hivavaka isika. Jesosy Kristy Tompo misaotra anao zay am'izao fihaonana izao fa manome anay ny tsy ambaratelo, ny fanalahidin'ny fandreseny ianao de ny vavaka mafana. Vavaka vao maraina fifandraisana aminao Andriamanitra ao, ary ho fenonay anao ny lohanay sy ny sainay raha vao manomboka ny tontolo andro, mba ho tsy ambaratelo ny fandresena, ho fahombiazana ho an'ny tsirairay avy. Ka ninona mitrangy ny fiainanay na mafy na mora de azo antoka ny fandresena satria feno anao ny fiainanay. Mifandray tsy tapaka aminao zay. Io ny namana manaraka izao fandaranay izao, amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanonako ny vavaka. Amen.